vai să observi puțin. De unde? Vai să... Spate, am de fapt. Comandarea la rău, de unde ca să facă istiu, și de toate. Abține, stat! A făcut puțin la fel să fac? Kape arată un rudă, năgheatul! Kape arată un rudă, Illa? Disret? Știm tu, dar pot fi acolo tot. Ina nalian layo, milayo ni ananunan.
zao ny zavatra nitranga tamiko teny Tanimena. Raha nizotra nandeha tsara iny a ny filaranay, ny marsa nataonay ampilaminana pasifika ho iny fiteny, dia tena tsisy nanam-pona kely ary fa nisy an'ilay 4-4 fotsifotsiny gendarmerie iny a tonga dia nitifitra tamin'le grenade à bâton, tsy napoizina mihitsy, tonga dia nitifiriny mihitsy le izy, dia tonga moa zany dia voty tongotra ity. Dia ao anatinao zao mbola misy vy eo, zay mahatonga an'izy io mitate eo. Dia avy eo ndraiky koa taty amin'ny akaiky ambany elika taty, tratra daholo ty, rovotra daholo ny pataloatra ty, mbola misy hafa koa aty. Ty ilaza aminareo ary ty ampiseho aminareo fa misy olona malo fampelezan-kevitra na fampelezana vaovao tsy marina, milaza fa hoe nitaretin'ny garde corps na tonga an'io, tsy zay le izy fa tena nitifirina. Ka dia nisaotra an'Andriamanitra aloha fa mbola narovany ary mino aho fa hiaro hatramin'ny farany izy, ary mahatoky mihitsy nefa mbola mamehery hatramin'ny farany keo izy. Ka dia misaotra an'Andriamanitra fa dia velona somatsara, tsy mijanona mihitsy ny tolony fa tsy azotsika amin'ny fandresena. Koa dia miantso anareo ary vahoaka malagasy, satria firenena no harentsika ary vahoaka malagasy no vonjentsika amin'izao zavatra manjo azy zao, mitadiny marina tsika ary manantena, fa tsy hamelantsika irery Andriamanitra fa manampy antsika izy. Momba antsika mandrakariva indray Andriamanitra. Fa ao a misy marary ray a, misy lavaka mihitsy atao amin'ny lamosiny. Mino zany zay fa tsy resaka inona moa tisy teo bombe lacrymogène io, fa misy amin'le maratra ny aya mihitsy hoe nisy gendarme civil angamba nitondra grenade dia nanapoaka azy. Le olona narary lokany atao amin'ny lamosiny tsy azo tonga dia nanaovana pansement izy fa tsy maintsy miditra bloc opératoire. Olona tsy nanao tsy niaraka milahatra tamintsika kory teo fa avy niasa izy a, nidina amin'ny 105 nipohan'le izy. Ary raha le zay ngamba mahatonga ny fitondram-panjakana tsy mamela maka sary satria le ratra tonga dia miteny fa tsy bombe lacrymogène intsony iny a, fa mety bombe grenade tsy fantatro. Zay ny tena mampalahelo an'le izy. Dia zay a solotenan'ny collectif des candidats, satria moa hitanareo moa président Ravalomanana naratra mafy koa ny tongony i président Robel moa fa hitantsika fa narary efatra amin'ny ela, dia ohatrany tsy tratrantsy sony ny ambiny fa solony olona roa ihany koa no afaka miditra ao. Dia nateo ara zany dia fa tsy afaka niditra fa solony candidat 12 zay. Hitanareo teo tamin'ny conférence de presse teo aloha fa teo daholo le candidat lazaina hoe Citeny tsy ao, lazaina hoe Brunel tsy ao, teo izy teo tamin'ny zay tery amin'ny nanao conférence de presse tery amin'ny jama tao daholo. Fa dia zay hozy zay hoe zay makahery ny vahoaka malagasy, zay samy joro ary efa niteneninay fa zay tsy maintsy any amin'ny loana foana. Dia hitantsika tamin'ny filarana teo fa ny collectif des candidats teny amin'ny loana, ary zahay mihitsy ara no tena nikendren-jareo tamin'le bombe lacrymogène. Fa nagaka fotsiny araka ny lazaiko teo le ratra nisy tao aoriana, fihevitry ny olona dia hoe nisy gendarme civil tao dia tena grenade asana défensive na offensive kelikely na inona na rehefa tao napoaka ny tao. Fa le ratran'le olona aloha dia tsy ratrana bombe lacrymogène asany président ampsaika. Olona telo zany nivanginay tao, ny ray mantsy efa lasa nody. Endriky ny jadona ireny tsy mampiamitra ihany koa fa vao mainka azana fanantolona. Iaka zany ange ny mampiseho taratra le
herisetra ndeha ataoko hoe herisetra zay ampiasain'ny fitondram-panjakana zay tsy mifanaraka akory amin'ny fietsehana sy ny fitaovana hoentin'ny etsy an-daniny. Zay moa ilay resaka hoe proportionnalité, disproportionné le izy zany raha ny filage azy satria dia vahoaka maneho hevitra ampilaminana, milahatra ampilaminana nefa tonga dia fampiasan-kery no ataon'ny fitondram-panjakana dia aleony vahoaka hita maso andreny zavatra ireny horen-danitra fa zany ny zavatra misy satria fanehoan-kevitra zany dia sady malalaka no iantohan'ny lalam-panorenana no iantohan'ny reo fifanarahana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka dia tianay fotsiny milaza amin'izay zavatra zay hoe dia miray fo zay amin'ireo zay maratra noho ny hetsika sy tolona zay iraisana naiza misy azy manerana Madagasikara. Mampahery tompoko. Lesolosanera tsy efa anaty carte kosa tokony ataonareo an'izao misy asa madinika misy ninona rehetrarehetra any anaty carte misy asa madinika anaty carte misy tsy mazaka lafimozena anaty carte fa tokony mba fandaminana ihany le zavatra anaty carte tsy azo anana misy miaramila milatsaka manapopoka hoan'ny vahoaka rehetra ny anaovana io mety foana venareo raha hoe vazaha nitody eto amin'ny tany tamin'ny 1947 tsika ho any ady hiala amin'ny vazaha dia zao tsika mbola hiverina amin'izany tsy mety tsony zany dia ho amin'ny mpianatra koa io sady atao amin'ny mpianatra hitao koa raha hoe tafita amin'ny fianarana le mpianatra dia inona ny asa ho ataony eto Madagasikara misy asa eto miala vany fotsiny zareo ny tena marina dia takany fotsiny le olona eo dia zay nasainy androaka an'izay olona eo fina moa ny tokony zay ve ny tokony tompona ndraikitra ny fandroana an'izay olona vany arinana ihany varotra no ataona eto ohatrany misy ray aman-dreny ie takany izay olona tonga eo takany le olona izay no asainy androaka an'le olona eo kinona ny zay ve tompona ndraikitra n'izay androaka an'izay olona eo varotra ny ataona eto fa tsy ihany dia zay hitanay anao fotsifotsy dia ndeha horoasinay atao inona dia mieritreritra very zalahy reo fa hoe tena ampilamy-javatra zao takiny vahoaka dia hoe raha sa izy amin'ny fividana zany tsy mba discussion hoe vazaza tsy vazava zao ataovy milamy maranga le fividanana dia atao hifaninana zay fotsiny zany anay dia davinay nitolomanay fa zay mahita any amin'ny fokotaninay zay vantsiro manito any amin'ny fokotany rehetrarehetra any dia efa karamaina ny président fokotany tsirairay avy amena bisikileta dia ny karam-pividanana efa raha efa jato mpifidy efa mihoatra any amin'ny roa arivo karam-pividanana tonga zay ny karanao hoe tsy rarina izy ty donga lava zany raha tsy velona tsy mahazo zany na 2% azy fa zao rehefa mitolona ny olona ve dia zao nanaovana azy dia eritreretin'ny zalahy gendarmerie rehefa mbola mpilamin-javatra zao tsy mampilamin-javatra zao tsy zao no namelesainy any olona zao ary tena tsy mitsitsy mihitsy zalahy fa nany amin'ny tariaza dia asiny ileo kaotsy hoe azanana fa hoetana eny tsy mampilamy maninina zao tena marary efa tena hoe reny firazalany olona reny fa reto ny tena ratsy indrindra le olana amitsika miteny zao efa ao le alabato efa anatiny famitanany lisy-pividiana donc zany tsy azo ekena mihitsy io zay mahatonga anay miteny ary tsy nanaiky zay andeha Antsonjombe amin'ny 10 alina ve préfet miteny aminay any Antsonjombe nareo mivory tsy fanadalana olona ve zany monsieur le préfet zany tena zavatra manao tsinitsinina anay mihitsy zany ahoana ny afahanao andehanao an'izany any Antsonjombe faharoa manaraka an'izany manao izy couvre-feu aveo sy tombondray le couvre-feu mikorontana ihany zany sainy zareo fa arabasoa aloha arabatsara ny FFKM dia miezaka manao le dinika somary tapaka kely zany le dinika anio
satria misy naratra taminay de voaterina ato de mitohy le dinika amin'ny latsinainy fa zay koa itoy idina an-dalambe amin'ny latsinainy mbola mitovy amin'ny omaly sy ny afaka omaly ary tsy ilaina le gendarme manantona anay ary zay koa tsy anantona an zareo. Fahitanao anay zao ny signaly ve raha tsy le maratra fotsiny tsy tokony hipetraka le fanontaniana maratra na sady zahay rehetra tsy signaly mihitsy ary indrindrandrindra tsisy atody vaky na iray nandritra niny fihetsena zay natao tapilan'iny zany. Ary ahoana ny ahafahana manao fifidianana ao anatin'ny miaraka amina olona Jiolahamboto ohatran'izany. Ny antony a dia hitantsika ireny a vitany a ny maka fahefana ary tsy ahafahan'ny président ny Sénat noho ny antony manokana. Mino fa andray androany mbola fantatritsika le antony manokana na efa fantatritsika le izy. Ka inona moa zany manaka anazy a noho ny antony manokana ihany koa dia tsy afaka ampanosonia ny candidat na ampanosonia ny délégué any amin'ny bureau de vote rehetrarehetra androany. Efa tapaka tanteraka fampitokisana amin'ny vahoaka malagasy sy io fanjakana io ary mba hialana amin'ny crise no hijoroanay amin'izao fotoana izao ary mitaky zay fifidianana madio atokisana mba tsy atongavana anatin'ny crise indray rapitso sy rafakapitso dia manentana ny namana rehetrarehetra eran'ny Madagasikara efa nisy nanomboka zao androany anohy ny tolona anafahana manana fifidianana madio sy mangarahara sy ialana fitondrana Jiolahamboto manafika olona tsotra manao fanehoan-kevitra ary efa nilazainy rehetrarehetra fa malalaka amin'ny fanehoan-kevitra fa anjara mpitandro ny filaminana ny miaro an'izay olona maneho hevitra. Ka dia amin'ny latsinainy mbola hanohy ny fandehanana an-dalambe mpilaminana ihany fa manomboka zao eran'ny Madagasikara izay ary manentana ny namana rehetrarehetra eran'ny Madagasikara ho sahijoro ihany koa mba hanovana ny tia fomba fitantanana mamoetra zay apetraka eto Madagasikara amin'izao gouvernement illégal zao.